Alléluia. Jesosy Kristy fahamasinana ho antsika. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana fahamasinana. Fanjakan'Andriamanitra izay omaniny ho an'ny olom-bovonjiny dia fanjakana feno fahamasinana, feno fahadiovana. Ka raha maloto tsy miditra any, raha tsisy fahadiovana tsy miditra any, raha nisy petinotana kely monjara tsy miditra any. Fa masina io fanjakan'Andriamanitra ary ny miditra any rehetrarehetra dia mila fahamasinana. Apetraka tsara amintsika hatrany foana zany. Na efa fantatra ara, na efa voalaza ara, fa iainana ve? Miaina ao anatin'ny fahamasinana ve ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana? Miaina ao anatin'ny fahamasinana ve tsika rehetra mipetraka eto, mitoetra eto amin'izao toerana zao? Raha ho avy Jesosy any amin'ny raha lanitra amin'izao fotoana zao, amin'izao amin'ny folo sy folo zao, maneno ny anjomara, mitsangana maty izay ao am-pasana, any tompo ary miova endrika. Firy amintsika eto amin'ity toerana ity androany no manana antoka fa hiova endrika indray ny mpimaso raha tonga Jesosy androany amin'izao ora sy fotoana zao. Fa zay ny valiny mila valiana maika dia maika androany. Azonao antoka ve ny fiakaranao eny amin'ny raha lanitra raha ho avy Jesosy? Fa ny Jesosy efa vita, ambarako foana zay. Matoa izy teo amin'ny hazo fizaliana ny teny hoe vita. Vita ny azy. Anjarantsika sisa. Anjarantsika sisa rehefa ho avy ny tompo eny amin'ny raha lanitra. Tsy zanak'ondry io. Tsy zanak'ondry intsony. Hoe indro ny zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, tsy zanak'ondry intsony. Amampitsara azy. Amampitsara azy. Amamarina azy. Ary rehefa ho avy amampitsara azy, amamarina azy, tsisy aferafera, tsisy amboamboarina, tsisy modimody. Fa eto mantsika ny tompo mamaky ny ao am-pontsika. Ny tsirairay tsy mahalala izay any am-pon'ny tsirairay sy ny ao anatiny, sy ny ao an-tsainy, ny fiainany ray manontolo. Fa ny tompo mahalala ny zavatra rehetra, mamaky ny zavatra rehetra. Ary tsika tsirairay avy androany, tena zay ny takin'ny tompo amintsika, fahamasinana. Tsy ho ao anaty fahazarana ny famonjena fotoana, tsy ao anaty fahazarana ny firana, tsy ao anaty fahazarana ny fitendrena, tsy ao anaty fahazarana ny fitoriana sy fizarana teny, tsy ao anaty fahazarana ka mitoetra ao anaty fahotana. Fa masina ny tompo, masina ny tompo. Ary fahamasinana io mila mipetraka, mila mipetraka. Fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Masina ve ny fo, masina ve ianao? Masina ve ianao? Fa ny tompo rehefa manamasina. Korinthianina voalohany toko voalohany dia milaza mihitsy hoe Jesosy Kristy ilay fahamasinana ao antsika. Jesosy Kristy efa nanao ny zavatra rehetra, efa namita zay rehetrarehetra avy any aminy. Ary zay natonga azy ny teny hoe vita. Fa anjarantsika tsirairay avy nandray ny famonjena ve? Nanaiky ny fanamasinana ve? Mandeha araka ny sitrapony ve? Ary nitoetra amin'ny fahamasinana ve? So mantsy misangisangy fahotana, so dia mitoetra amin'ny ota. Soratra hoe tsy valiana ve? Na raha tsy atao dia izay mahatonga ny olona miziriziry amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny fahotana. Fa arakaraka ny tsy hamalina n'io vetivety nome mafy dia mafy ny sazy miantra. Fa zay mahatonga ny teny foana hoe evero ny lalanareo. Mahatonga ny Salamo 1:30 dia milaza mihitsy hoe dinio ao Andriamanitra. Fataro ny foko, izaho toetra, fataro ny eritreritro, izaho raha misy lalana mampahory ao anatiko. Tario amin'ny lalana mandraka izay ah. Tena mitaky fahamasinana Jesosy, mitaky fahamasinana amin'ny fiangonana Jesosy. Fiangonana madio, fiangonana tsisy fahotana, fiangonana tsy anjakany devoly, fiangonana tsy hipetrahany devoly, fa fiangonana hitsoahany devoly. Masina. Fa raha tsisy fahamasinana tamany eo ny devoly. Raha tsisy fahamasinana tamany eo ilay fanahy ratsy. Raha tsisy fahamasinana dia tamany eo ilay devoly dia anao izay hampatory sy anao izay hampanoto.
androany ny tompo mitaky amintsika fahamasinana ny mendrika azy fahamasinana ny ao tolo aoko masina ianareo zay ny teny apetraky ny tompo aoko masina ianareo tahaka ny fahatanterahany ray nareo zay any an-danitra satria masina ny ray zay any an-danitra dia aoko masina ihany koa ianareo ary tsy afaka nite mihitsy sika hoe tsy vita zany tsy hay zany tsy mety zany nao ny zavatra rehetra ny tompo efa tonga fahamasinana ao atsika lay ota efa tonga ota ao atsika efa tonga ozina ao atsika mba hatonga atsika ho afaka amin'ny ozina mba hatonga atsika ho afaka amin'ny fahotana efa vitan'i Jesosy zany halleloia masina ny tompo tena ko rehetra rehefa tonga eo anatrehan'ny tompontsika tsisy resaka be ihany tsisy resaka be ihany tsisy fitanisanana ninona any fa ny tompo fotsiny mijery ny fo tompo fotsiny mijery masina venao tsisy resaka asa natao tsisy resaka volana aloha io tsisy resaka hetsika natao fa efanao masinina venao tsy resaka asa fa resaka toetra resaka état resaka nature masina ve ianao eo anatrehan'ny tompo efa sokajin'olona ao amin'ny fahamasinana ve sokajin'olona mbola any amin'ny fahalotona fa ny tompo tsy azo vazivaziana fa fahamasinana zay ny takiny tsy resaka asa mihitsy hoe navita an'izao navita an'izao navita an'zaroa nandeha nakasy nandeha an'izao nandeha an'izao zao be da be ny mavita asa fantakin'ny tompo alohany zany rehetrarehetra zany masina venao fa zay masina ihany miditra n'io fanjakany lanitra io ary zay masina ihany no raisin'ny tompo eny amin'ny raha olanitra ary zay masina ihany no lazain'ny tompo hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa zay tsy masina nanamoaka demonia ary izy nananao mirakla ary izy nananao teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary izy nananao asa lehibe ary izy dia ozy tompo hoe tsy fantatra kory ianareo tsy fantatra kory ianareo na roviana na oviana miala amiko ianareo mpanao meloka rehetra akaiky ny farany akaiky ny farany zavatra rehetra akaiky ny fiverenan'i Jesosy ry havana zay rehetra tonga eto androany omano no avinao omano ny momba ny zay hoe fiverenan'i Jesosy zay masina venao ina dikany masina tsotra fotsiny tsy mpanota tsony venao tsy mipratike fahotana fa ny zanak'Andriamanitra tsy mipratike tsy manao fahotana marina sa diso tsy mpanota ny antsonanao sendra lavo ianao ekena sendra potraka ianao ekena fa raha lalany eo aminao ny manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mpanota ny anaranao zay raha lalàna ny atao hoe lalàna dia zavatra verimberina tsy mety miala tsy mety afaka zay ny atao hoe lalàna lalàna ny ilatsahan'ny zavatra anankiray rehefa tsy tazomina satria misy lalàna ny fitsotomany tany
dia zay ny atao hoe lalàna milatsaka foana ty micro ty rehefa tsy tazomiko, misy lalàna ao misitona azy fa tsy latsahany ty micro ty dia misy lalàna anankiray ambony no le lalàna misitona dia ty lalàna ty tanako ty lalàna vaovao tsy mampilatsaka nyty micro ity intsony. Amen. Rehefa ao am' Jesosy Kristy tsy lalàna aminao tsony ny manota. Rehefa ao am' Jesosy Kristy tsy lalàna ao aminao intsony ny manota, tsy mpanota. Halleloja. Mandrevirevo ve zany teny zany? Misavombona ve zany teny zany? Théorie ve zany? Amin'ny teny frantsay ve utopie ve zany? Tsy possible. Zay zany eto tany ve dia tsy hanoty e. Fa lazay koa aminao ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy zay nateraka Andriamanitra no manino tsy manota. Satria manino? Satria le voan'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ary rehefa iny voa iny no mitoetra ao, iny voa iny voa ny fahamasinana, voa ny tahotra an'Andriamanitra, voa ny fahadiovam-po, voa ny fahamarinana, voa ny fanetretena, voa ny fitiavana, voa ny famelan-keloko. Rehefa iny no mitoetra ao, mitombo mamoa fahamasinana, mamoa fahamarinana, mamoa fitiavana, mamoa famelan-keloka, mamoa fankahalana, fahotana. Halleloja. Rehefa tonga ao am' Jesosy ianao dia lalàny fanahanaina no manafaka anao amin'ny lalàny ota sy ny fahafatesana. Rehefa tonga ao am' Jesosy manafaka Jesosy, manamasina ny tompo tsy mila voatsiary ka hoe zavatra tsy azo atao ny takiny aminao. Tsia, matoa takiny aminao zay dia afaka atao tsara, ary tsy ianao no manao azy fa ny fanahin'ny tompo ao anatinao rehefa nanaiky an' Jesosy ianao. Ary rehefa mitoetra ao anatinao Jesosy, rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahy, tsy avelan'io manoto zany ianao rahalahy, tsy avelan'io miteniteny foana zany tsony io vavanao io, tsy avelan'io makahala olona zany tsony ianao rehefa ao anatinao io fanahy masina io, satria io fanahy io tsy mahay makahala. Tsy avelan'io tsy mamela heloko zany ianao, fa vo tsy mamela heloko ianao dia mikitikitika anao fanahy hoe tsy miadana ianao ao anatinao ao, tsy miadana ianao. Ary rehefa tsy miadana ianao misaoran'ny tompo zay fa fanahy masina no efa mikitika anao. Fa raha ao anatin'ny tsy famelan-keloka ianao ka milamina ny sainao, milamina ny fonao, ary mizotra foana ny lalanao, mieritrereta fa tsy ao le fanahy zay efa mikitikitika anao. Fa apetraky ny tompo mihitsy androany amin'ity androany ity. Tsy ho teoria ny fiarahantsika am' Jesosy. Ny malagasy dia aoko lazaina fa ny malagasy dia ao amin'ny kolotsain'ny malagasy ny fivavahana. Ohatran'ny hoe kolotsaina mihinam-bary ho an'ny malagasy rehetrarehetra dia kolotsaina malagasy zany mihinam-bary zany. Malagasy rehetra dia mihinam-bary, fomba zany. Dia ny fivavahana koa amin'ny malagasy dia sahala amin'izay. Fankanesana am-piangonana rehefa alahady dia fomba fotsiny, kolotsaina fotsiny, satria fa zay ny tany amin'ny razambe rehetra, tany aloha tany. Dia makany am-piangonana, manao akanjo tsara, manao akanjo madio, manao metimety, satria fomba. Fa ny am' Jesosy tsy fomba ny tadiavan'i Jesosy. Tsy fomba ny tadiavan'i Jesosy hoe mamonjy fotoana rehefa alahady, dia manao akanjo tsara rehefa alahady, dia manao metimety rehefa alahady, dia hitan'ny olona rehefa alahady, dia manao alaina ny vola madidio atao rakitra rehefa alahady. Tsy zany ny miaraka am' Jesosy. Ny miaraka am' Jesosy fonao mihitsy anjakan'i Jesosy, ny sainao mihitsy fehezin'i Jesosy, ny aminao mihitsy efa babon'i Jesosy, ary manaiky ny fanapahan'i Jesosy. Miracle zany. Ny miracle amin'izao fotoana tsy resaka fampitomboana mofo dimy sy hazan-drano roa tsony, misy ihany zany. Fa ny tena miracle dia fanovana fonao. Ny mpifoka sigara lasa tsy mpifoka sigara tsony, zany miracle. Ny mpandainga lasa tsy mahay mandainga tsony, zany miracle. Ny olona mpijangajanga, mpijery film mamofady, mpijery boky mamofady, mpanao akanjo mamofady, mpanao fietsika mamofady, no miteny ratsy, rehefa tonga ao am' Jesosy tsy manao an'izany tsony. Tsy misy olona mibaiko azy, tsy misy olona miambina azy, tsy misy olona mijery azy, ka iny no ilan-tsitraka. Fa fata mihitsy hoe Andriamanitra ao anatiny ao efa mamery anazy, tsy andevozin'ny fahotana intsony izy. Halleloja. Tsy andevozin'ny fahotana intsony izy. Jaona 9:9 dia milaza mihitsy hoe raha ny zanaka ny manafaka
afaka ianareo fa raha ohatra ka tsy mbola ho amin'ny zanaka ianareo fa resaka judaisma ny arahanareo, resaka lalàna no rahanareo, resaka fombafomba-mpivavahana no rahanareo, mbola andevo ihany ianareo ary ny rainareo dia nidevoly. Tsorin'i Jesosy tamin'ny jiosy mihitsy zany ao amin'ny Jaona 9 ny devoly rainareo izy. Iza ny rainao amin'izao fotoana? Amen. Fa raha le voalaza amin'ny Isaia hoe rainy mandrakizay, Emmanuel, Jesosy Kristy ao anatinao no Andriamanitrao, tsy manjaka aminao tsony zany fahotana zany. Amen. Tsy manjaka aminao tsony zany fahotana zany, zany ny miracle. Miova mihitsy le nature, miova mihitsy le karazana. Zay le lazain'le hira hoe karazany hafa mihitsy a. Tsy andevo ny fahotana tsony, tsy lalàna amiko tsony ny manota. Ina mahatonga zay? Ianao tafahoana amin'ny Jesosy marina, ianao manjaka an Jesosy ao am-ponao, ianao mandeha amin'ny finoana hoe mino aho fa io Jesosy io manjaka atao anatiko io. Ary io fanjakan Jesosy atao anatiko io mahatonga tsy manota intsony, mahatonga tsy andevo ny fahotana intsony, mahatonga tsy ho tia izao tontolo izao tsony na zavatra eto amin'izao tontolo izao. Iza modelinao amin'izao fotoana? Inona modely mpiainanao na iza modely mpiainanao? Amin'ny fomba fiteninao, amin'ny fomba fiakanjonao, amin'ny fombanao rehetrarehetra, iza modelinao? Fa raha ao amin'i Jesosy Kristy ianao tsy izao tontolo izao tsony modelinao, tsy izay lamody avoaka an'izao tontolo izao tsony ny lamodinao. Halleloja. Tsy lalàna eo aminao tsy maintsy hoe manao pataloha teritery raha lehilahy na raha vehivavy, satria iny ny misy eny an-tsena. Tsia afaka mampanjaitra ianao, taovy lehibebe. Halleloja. Tsy lalàna aminao tsony manao akanjo ambony mifinjifinjy teritery na lalàna eto amin'izao tontolo izao zany, fa ianao rehefa ao amin'i Jesosy régime hafa no mitondra anao. Tsy lalàna aminao tsony manao akanjo mifinjifinjy. Halleloja. Zay le fahalovana, zay le fahamasinana. Ary io tsy lalàna aminao mihitsy manontolo andro, fa tsy hoe alahady vao mody manao akanjo tsy teritery, manao akanjo tsy mifinjifinjy. Apetraka tsara zay tenin'Andriamanitra zay raha lasaina bavy a. Apetraka tsara zay amintsika tsirairay avy zay manatrika eto. Fahamasinana ny takian Jesosy, fahamasinana ny takian Jesosy amintsika. Halleloja. Fahamasinana ny takian Jesosy amintsika. Tsy voy, tsy ny rivotra zao tontolo zao tsony no mbaiko anao. Halleloja. Tsy rivotra zao tontolo zao tsony no mitondra anao. Eo foana io rivotra io, fa ianao tsy ao anatin'io rivotra io tsony. Halleloja. Sika ve zany? Ny olona anankiray raha ohatra ka hijanona tsy hanao baolina intsony izy, ohatra hoe footballeur professionnel mihitsy izy, tapa-kevitra izy tsy hanao baolina intsony fa tsy mety amintsony ny fanaovam-baolina. Tsy ho andeha hoe foanana daholo ny terrain rehetrarehetra manerana zao tontolo zao tsy hanao baolina intsony, na hoe andeha vakina daholo ny baolina amin'izay tsy manao baolina. Fa eo foana ny baolina, eo foana ny terrain ray manontolo, fa izy ny tsy eo tsony, izy ny tsy eo tsony. Halleloja. Izy ny efa tsy ao anatiny tsony le fitiavana manao baolina. Amintsika ve sary teny eo foana ny sigara, eo foana ny toka, eo foana ny vehivavy manadaladala sy misitositona anao, eo foana ny lamody akanjo mamofady avoaka an'izao tontolo izao, avy alao eo foana ireny. Fa ianao tsy voakarika ireny tsony. Amen. Ianao tsy voasitony ireny tsony satria misy hery hafa ao aminao, herin'ny fahasahitan'Andriamanitra, ny herin'ny fanamasina ao anatinao lasa miova. Zay ny le fiovanao amin'i Jesosy. Miova. Tsy miazakazaka amin'izao tontolo izao tsony ianao. Ary miteny mihitsy tenin'Andriamanitra ny Jaona voalohany 2:2 ataoko hoe zavatra klasika angamba zany zavatra resahako amintsika zany, zavatra efa hay, fa zavatra efa hay fa iainana ve? Iainana ve? Aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Fa mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maninona? Maharitra mandrakizay. Zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Any amin'ny Jakoba koa dia milaza hoe tsy fantatrareo nga fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia ahoana? Fahavalon'Andriamanitra izy. Zava-doza nge zany fahavalon'Andriamanitra zany e.
zava-dozy zany. Mampalahelo misy milaza olona milaza kristianina converti zanak'Andriamanitra fa rehefa miseho présenté dia hoe zahako tsy manambady fa za en couple. En couple zany tsy vita mariage, tsy vita ninina fa misy firaisana ara-nofo. Fa vetavetano eo mason'Andriamanitra zany, fa altona eo mason'Andriamanitra zany. Ny firaisana ara-nofo dia natokana ho an'ny mpivady ihany. Ivelan'ny fanambadiana tsy tokony isy firaisana ara-nofo. Amen. Apetraka ny tompo tsara zany. Fa amin'izao fotoana misy ny antsoina hoe kristianina cool, misy ny antsoina hoe kristianina light. Fa kristianina light sy kristianina cool zany miazakazaka mankany amin'ny fahaverezana zany falazaiko anao. Satria lasa leferina ny fahotana. Concubinage ekena, inona zany concubinage zany? Mitokantrano imaso. Lasy vavy mandeha mitokantrano tsy vita eny amin'ny mairie. Dia mitokantrano imaso. Dia milaza fa zay kristianina. Mitsoka zay. Ny ao amin'i Jesosy iza zany concubinage zany. Raha te hivady ianareo ndana amin'ny soratra, raha te hiaraka ianareo ndana amin'ny soratra eny amin'ny firaisana. Rehefa vita soratra ianareo zay vao afaka mitokantrano. Raha milaza ho kristianina. Fa raha tsy zay aza miteny hoe kristianina. Aza miteny hoe kristianina. Fa maloto ny fiangonana raha lasaina bavy dia tena miasa amin'ny fanahy, tena tsy miperaperaka amin'ny fanahy. Halleloja. Tsy miperapetraka amin'ny fanahy, fa famasinana dia davonto. Tsika ray aman-dreny eto zay manan-janaka rehetra eto ho adin'ny tompo tsika amin'ny zanantsika mandeha amin'ny famasinana ve. Any amin'ny Deutéronomie dia milaza misy hoe tantarao amin'ny zanakao, na mandeha mivoyage ianareo, mandeha mitsangatsangana, na ao an-trano na makaiza, tantarao amin'ny zanakao nanafahana Andriamanitra any zanak'Israely avy ao Egypta ho akany amin'ny tany Kanana. Tantarao aminy zany osy. Dia soroaty eo amin'ny tolam-baravaranao, soroaty eo amin'ny andronao, soroaty amin'ny tananao misy le lalàn'Andriamanitra rehetra. Inona ny dikan'izay? Tantarao amin'ny zanakao. Ray aman-dreny ray fanan'olo tena ho an'i Jesosy ianao, nanafahany Jesosy ianao tao amin'izao tontolo izao. Nanafahany Jesosy ianao tamin'ny fahotana, nanafahany Jesosy ianao tamin'ny filana maloto. Ary ambarao amin'ny zanakao fa raha tsy eo amin'ny Jesosy dia fahafatesana, raha tsy eo amin'ny Jesosy dia fahoriana, raha tsy eo amin'ny Jesosy dia fijaliana mandrakizay. Halleloja. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa rehefa lehibe izy maninona tsy ala amin'iny intsony. Averiko foana rehefa mitory teny eto dia izao le ministeranao voalohany enge ray aman-dreny raha lasaina bavy ao an-trano e, ao an-trano e, ao ny tarafana, fiakanjony zanakao, fiteniny zanakao, ny namany zanakao, ny zavatra jereniny zanakao, ny toerana alehany zanakao, ny zavatra mahamaika ny zanakao. Makaiza makany amin'izao tontolo izao, any amin'ny fahalotona, any amin'ny fijejoejona ho adiny Jesosy aminao zany. Raha ianao manana an Jesosy, raha ianao converti, ianao efa nan'olo tena ho an Jesosy, nefa ny zanakao mibolila makany amin'ny tsizy, ho adiny Jesosy zay. Fanomeny Jesosy autorité ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny, ny ray, ny vady, ny ray sy ny reny nomeny Jesosy autorité. Zany hoe ny autorité zany fahefana ifeny zanany. Very zany autorité zany amin'izao fotoana, lazaiko anao zany. Very zany fahefana, very zany hery any amin'ny ray sy amin'ny reny zany ho an'ny zanany. Fa zay tiany zanany atao dia miteny fotsiny lena ve atao viary, atao viary. Fa iza le fahefana, fanomeny tompo fahefana ianao. Rehefa hitondra ho any amin'ny fahaverezana ny zavatra ataon'ny zanakao sy ijeren'ny zanakao sy vakin'ny zanakao sy ny fomba ataon'ny zanakao, teneno izy. Fa mahasoa azy zay hitondra fiainana ho azy, toy zay eo avelanao mandeha eny ho adin'ny tompo aminao ny rany. Halleloja. Apetraka amintsika tsirairay avy zany mandeha daholo zany teny zany ho an'ny ray aman-dreny, mandeha ho an'ny tanora, mila fahamasinantsika. Halleloja. Mila fahamasinana, mila fahadiovam-po, mila tahotra an'Andriamanitra. Halleloja. Aza vela rivotra zao tontolo zao ny hibaiko anao, fa eto amin'izao tontolo zao ianao fa tsy an'izao tontolo zao. Amen. Ary zay rehetrarehetra nateraka Andriamanitra no maharesy zao tontolo zao.
amen. Tsy horesinao izao tontolo izao io raha tsy ateraka ao amin'ny fanjakana ianao. Ary rehefa ateraka ao amin'ny fanjakana ianao, sanao mandaha. Rehefa misy aso anao hoe ndao anao karaoke kely tsika dia hisotrosotro kely, tsy antsono ny lalako. Sanao no mandaha hoe ny olona rehetrarehetra ny akanjo mba slimslim, mampiseho vatana, mampiseho fe, mampiseho zao rehetra zao, fa ianao rehefa amin'i Jesosy tsy mety amiko tsony iny. Sanao no mandaha. Dia ho lazain'ny olona ianao fa borné, lazain'ny olona ianao fa extrémiste, ho lazain'ny olona ianao fa masina. Halleloja. Ny olona no mamoaka an'ilay teny masina be ireny. Aleo lazain'ny olona izay fa Jesosy mitehaka ao anao hoe bravo, miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Tsy hainao milibaliba mandeha any amin'izao tontolo izao any, tonga eo amin'i Jesosy ianao tsy fantatro ianao Jesosy. Hainao nanao choral, hainao nanao gospel. Hay, dia tena ianao hitanao nge Jesosy reny gospel nataonay reny, hitanao reny zay tamin'izay choral reny tena décoration, ny arrangement, ny tenue sy ny sisa, tena hoe be da be ny olona tao ny tena nankafy ary betsaka ny tomany tao. Toa Jesosy ianao nefa miraka, ianao nefa mbola ao anaty tokantrano maso, ianao mbola mijangajanga, ianao mbola ao anatin'ny fifohana sy ao anatin'ny fisotroana. Tena tsy fantatro ianao Jesosy, tsy fantatro ianao. Apetraka amintsika mihitsy fa tsy resaka asa mavojy, tsy resaka asa njeren'i Jesosy, tsy resaka performance amin'ny resaka asa natao no andraisan'i Jesosy, fa resaka fahadiovampo, fahamasinana, fahamasinana. Mitoetra ao amin'i Jesosy ve? Mitoetra amin'ilay fahamasinana takin'ny tenin'Andriamanitra ve? Halleloja, halleloja. Akaiky Jesosy dia iverina eny amin'ny raha lanitra, apetraka amintsika tsara zany. Ary ataoko ho eto amin'ity toerana ity androany, tsy hisy hoe tsy ho anazy zany teny zany, fa matoa miteny an'izany Tompo, mila fahamasinantsika tsirairay avy, mila miova. Le fahamasinana io tsy tononona bava fotsiny hoe izay masa, fa tonga dia hiteny aminao fotsiny le fahamasinana, hiteny aminao fotsiny le fahamasinana, mahatonga ny olona miteny hoe masina be. Raha manao raha manitra tsy hiteny aminareo mihitsy hoe za manao raha manitra, tonga dia henonareo fotsiny le fofona zay. Rehefa miaraka amin'ny Tompo koa tsy mila resaka be, tsy mila miteny be, fa fitondrantenanao modely, fitondrantenanao ny hita matahotra an'Andriamanitra ve, manana fahadiovampo ve, tsy manaraka ny fanao zao tontolo ve, tsy be rendrarendra ve. Halleloja, halleloja. Lazaiko amintsika fa ny devoly tsy misomonga, ny devoly tsy mahatoritory, ny kristianina mahatoritory, ny mpanompon'Andriamanitra no mahatoritory, ny mpanompon'Andriamanitra no mipetrapetraka, fa ny devoly tsy mipetrapetraka zany, manao paikady foana, manao tetika foana. Isariana amin'ny olona any fahaverezana, ny azy efa vita ny anjara nefa any fahaverezana izy tsisy hevitra tsony ny aminy, fa ny olombelona izay ny foronon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra vonjena, mbola sariany amin'ny fomba maro isan-karazany. Halleloja. Mbola sariany amin'ny fomba maro isan-karazany, sariany amin'ny resaka télé, sariany amin'ny resaka lamody, sariany amin'ny resaka fialamboly. Rahalahy sy anabavy, fotoana zao tena fiambenana, fotoana zao tsy fatoritoriana, tsy fotoana tsony zao hilalaovana, anaovana fialamboly, ka ny fanahy lasa tsy zarizary, ny toe-po lasa tsy zarizary, ny fiainam-panahy lasa tsy zarizary, ny famahanana ny fanahy amin'ny tenin'Andriamanitra lasa tsy zarizary, ny fiainam-bavaka lasa tsy zarizary. Halleloja. Fa fotoana tena fanamasinana ny tena. Ny apôstôly Petera dia nilaza mihitsy hoe manamasina ny Kristy ho tompo aiza ao am-ponareo. Raha ny ataovy manjaka ao am-ponareo ny tompo, mba ahoana? Mba homenatra izay manaratsy ianareo, ary mba hahafahanareo mamaly izay rehetrarehetra manontany amin'ny fanantenana ao anatinareo. Manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo.
inona dikan'izany hoe manamasina ny Kristy ho tompo am-ponareo zany? Atokany eo am-ponao Jesosy, atokany eo am-ponao Jesosy. Dia rehefa ao am-ponao zany Jesosy zany, dia hita ho azy eny amin'ny fiainanao zany Jesosy zany hoe ao am-pony Jesosy. Ahoana ho Jesosy? Avy ao am-pony ivoahany iny, avy ao am-pony ivoahany eto am-bava. Rehefa rakitra tsara ny eo am-po, tsara foana mivoaka eto, feno fahalefahana, feno fitiavana, feno fandeferana, tsara foana ny eto satria ny ato tsara. Fa raha ratsy ny ato, na mody anambomboatra eto ara ny eto mivava, rehefa tena tonga tokoa ny tapoka, miova foana ny eto, miova foana ny eto am-bava. Dia tratra ho azy fa ny ao am-po no amboarina. Tsy Jesosy nefa manamboatra ny fo. Halleloia. Ahoana ozy ny tompo? Anakatolory any fonao, anakatolory any fonao. Tsy hainao mitondra an'io, tsy hainao manamboatra an'io, tsy hainao ny miaro an'io. Alao arovan'le tena tsara indrindra dia Jesosy. Halleloia. Alao arovan'le tena tianao Jesosy. Inona ny arovan'ny jatovo ny lalaka lehany tsy ho voaloto? Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka lehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Tsy te hanota ve ianao rahalahy? Tsy te hanota ve ianao ranabavy? Te ho masina eo anatrehan'ny tompo ve ianao? Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Tsotra zany. Inona dikan'izay? Vakio ny baiboly, raiso izay tenin'Andriamanitra ao, dia mivavaha rehefa mandray dia mba ho tany lonaka ny foko, andairan'le teny, hovain'le teny, fa ny teny eny manova. Petera dia miteny misy any Petera voalohany, toko voalohany, andininy faharoa amby roapolo, efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety loha, fa tamin'ny tsy mety loha. Dia ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra no manova, mampiteraka anao vaovao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Halleloia. Satria izay rehetrarehetra mihaino ny tenin'Andriamanitra ka tonga finoana ao aminy iny dia manova azy iny. Halleloia. Fahamasinana ny tadiavin'ny tompo amintsika, fahamasinana ny tadiavin'ny tompo amintsika. Halleloia. Ao mba raisintsika kely izay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera izay hoe manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Manamasina ny Kristy ho tompo ao anatinareo izy. Aizany misy an'izay? Petera voalohany toko fahatelo andininy fadimy amby folo. Petera voalohany toko fahatelo andininy fadimy amby folo. Petera voalohany toko fahatelo andininy fadimy amby folo dia izao ny voalaza: fa manamasina any Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary aoko vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panasy sy ny fanajana, ka manana fietreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondran-tena anareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay nendrikendrihana anareo. Halleloia. Atreo izay teny izay raha voaraintsika tsara androany ary iainantsika, ampiaritsika, teny manova antsika mitondra fiainana ao antsika izany. Averiko
Petera voalohany toko fahatelo andiny fadimy amby folo. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Ary ao ka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony ny fanantenana ao anatinareo. Nefa amin'ny fahalemem-panahy sy amin'ny fanajana. Ka manana fietreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondratena anareo tsara ao amin'ny Kristy dia izay anendrikendrehana anareo. Alleloia. Akarintsika kely amin'ny 4:4. Fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy ary aza mangorohoro ianareo. Dia mitohy an'izy teo fa manamasina an'i Kristy ho tompo ao anatinareo. Hijanona eo amin'ny teny io tsika androany. Ataoko io teny io dia ampy androany. Io teny io dia manome fiainana androany. Aza matahotra ozy izy, aza mangorohoro. Inona ny mahatonga anao tsy hatahotra sy tsy hangorohoro? Fanamasinana ny Kristy ao am-po. Ao tsara ve tsika? Sao dia reraka? Sao dia fa apetraka ny tompo tsara hoe aza matahotra, aza matahotra azy, aza mangorohoro. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Zany hoe ny atonga an'le tahotra ao aminao hiala, mahatonga an'le fangorohorona ao aminao hiala. Dia noho izy no ilay Jesosy manjaka ao am-ponao. Halleloia. Satria izy Jesosy io ilay naresin'ny fahafatesana. Amen. Io ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Izao izay izy no maniraka anao izy mahatsy amin'ny Mosesy. Tsy mora nge zany mission Mosesy zany e. Ho any amin'ny lapam-panjakana any Farao. Raha amin'izao fotoana zany dia ohatrany hoe ho any amin'ny président république eny avoloha. Anao iny hanafaka izay olona voageja rehetra. Ny filohan'izao tontolo izao, ny filoham-panjakana no nanirahana ny Mosesy isehony mba hanafahany vahoaka. Dia natahotra Mosesy, niaya Mosesy, tsy nety Mosesy, tsy mahay miteny, tsy mahay manao ninina. Fa nasehon'ilay mahery indrindra ny heriny. Dia avy eo Mosesy any afarany nanontany, ataoko hoe izy ara maniraka anahy. Dia hozy izy hoe lazao azy ozy, fa izao izay izy no maniraka anao. Izao izay izy no maniraka anao. Lay je suis, lay izy Jesosy Kristy zany. Satria rehefa miteny Jesosy any amin'ny Jaona toko 9 dia hozy Jesosy mahatsy ny Jiosy hoe mbola tsy ary akory Abrahama. Dia ahoana? Efa izy ahako. Efa izy ahako. Maty ve Mosesy nakeo amin'ny Farao? Maty. Hitanao amin'izany herin'Andriamanitra. Raha Jesosy ny ao anatinao, tsy hahafaty anao izay vavan'olona. Amen. Tsy hahafaty anao izay fanasoketana, izay fanaratsiana, izay fanesoana, fa vao maiky zany mampirehatra anao ao amin'i Jesosy. Halleloia. Fa tsisy maty tao izay nirahan'ny tompo tao, na Jérémie zany, na Daniel zany, na Ezekiel zany, na Isaia zany, na Mosesy zany, na Paul zany, na Petera, na Jakoba, na John. Tsisy maty tao. Ny apôstôly moa maty martyra, fa tsy nampisaraka azy tamin'ny fitiavan'i Jesosy zany. Mba tsy hampangororo anao amin'izao 2016 zao, mba tsy hampangovotra anao amin'izao 2016 zao, tsy agent de sécurité ny ilainao, tsy chien berger ny ilainao, tsy alarme maneno vao misy mitsaiketsy aloha etsy ny ilainao. Fa hoana? Manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponao. Halleloia. Gratuit zany. Ny agent de sécurité karamainao isan'ora. Ny alika karamainao isan'ora. Sakafon'ny alika raha mbola lafo be noho ny ataon'ny olombelona, noho ny an'ny olombelona. Zavapoana. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Halleloia. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra, avaiza ny famonjena. Ny famonjena avy amin'ny agent de sécurité, avy amin'ny service de sécurité, avy amin'ny alarme manenry, avy amin'ny basy any anaty brao, avy amin'ny miaramila maro isan-karazany, avy amin'ny fahalalako olona etsy sy eroa dia telefoneko, avy amin'ny pastera. Izy daholo ve zany?
tsy ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Halleloia, halleloia. Zany tena mahery indrindra ndre zany e. Ny famonjena anao dia avy aiza? Avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tahotra tsy hamely anao noho ny andro, ny orooro tsy hamely anao noho ny alina. Satria mitoetra ao amin'ilay fiarena izay haniavo indrindra ianao. Io fiarena izay haniavo indrindra lazay ny salamo faraka amin'ny 9 io dia tsy iza fa Jesosy Kristy io. Amen. Jesosy Kristy io fiarena izay haniavo indrindra io. Mitoetra ao ve sika? Monina ao ve sika? Fa na isy tafiotra, na isy rika, na isy avana, na isy orana, na isy varatra, na isy kotroka, jery maso fotsiny ianao. Isy ray alina lavo amin'ny akavananao, isy arivo lavo amin'ny akavianao, jery maso fotsiny ianao, jery fotsiny ianao, tsy mihetsika ianao. Satria iza miasa, tompo miasa fa tsy ianao. Jesosy ny miasa fa tsy ianao. Tsy matory na sondritory na rendremana ny mpiaro, ny mpiandry ny Israely. Mino zany ve ianao? Tsy matory na rendremana. Ny teknikan'ny olona mety tsy mety tampoka, ny programan'ny olona mety tsy mety tampoka, ny olona mety tsy eo tampoka, fa io Jesosy io tsy matory fa mijery anao foana. Indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao, inonao ve zany? Iainanao ve zany? Fa mba tsy atahotra ianao, mba tsy angororo ianao, hamasiny Jesosy ho tompo ao am-ponao. Hamasiny Jesosy ho tompo ao am-ponao, ahafahanao mandaha zay rehetra tsy araka ny sitrapon'ny tompo. Halleloia. Ahafahanao mandaha. Any amin'ny Efesana dia milaza mihitsy hoe aza amin'ny asa maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra an'izany. Halleloia. Aleo mananatra an'izany. Belona dia be firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy, mandefitra amin'ny ratsy, matikena maso. Efa fahotana dia mbola iarahana manao ihany. Efa toerana tsy azo ale dia toerana mbola ale ihany. Efa fomba tsy mety tsony ao amin'ny tompo dia matikena maso menamenatra dia mbola atao ihany le fomba. Dia tsy miseho ny voninahitry ny tompo, tsy miseho ny fanahy, tsy mibaiko anao ny fanahy, tsy mampiseho ny heriny fanahy, satria tsy any amin'ny anyrahany tompo anao ny andehananao. Halleloia. Manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Ataovy mibahanao Jesosy. Verina tany amin'ilay salamo teo hoe inona ny arova zatovo lalaka le tsy ovaloto, ny fitandre manaraka ny teninao. Atao-poko ny ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Iza le teny tonga nofo? Jesosy Kristy. Atao-poko zany no ireketako an'izy. Jesosy Kristy mba tsy hanotako aminao tsony. Ao am-ponao Jesosy. Rehefa ao am-ponao Jesosy, masina ianao, marina ianao. Satria avy ao am-ponge ny aina e, avy ao am-ponge ny voan'ny zavatra rehetrarehetra e. Ka rehefa le fony madio madio daholo ny ambony. Fa rehefa fony maloto parady fotsiny ety ivelany. Parady. Zay lazainy Jesosy tamin'ny fariseo hoe piatsara velatsy. Madio ivelany fotsiny nareo. Fa ao anaty ao faty, robaka, fitaka. Fa tsika mba tsy ho anao resaka madio ivelany fotsiny raha lasaina bavy. Halleloia. Tianao Jesosy. Aza matory. Miambena. Miambena. Rehefa mivory zanak'Andriamanitra dia teo koa izy. Tsy afaka feranao zany. Mandehandeha izy dia mampatory anao ao. Dia na mipetraka eo anao fa mieritreritra tsy haiko ny loka ratoandro, taxi be rehefa aveo, sisisa. Miambena. Halleloia. Ny olona avy rehetra tokoa tsy voatery hoe hian'ny tenin'Andriamanitra. Mety misy tsy mihaino tenin'Andriamanitra fa misy fanembatsembanana avy amin'ilay ratsy. Tsy feranao koa zany. Fa ny manjaka eto dia tsy maintsy Jesosy. Halleloia. Ny manapaka eto dia tsy maintsy Jesosy. Halleloia. Zay fatotra rehetra dia tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Zay toromaso rehetrarehetra dia miala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Za raha lasaina vavy raha miaraka amin'ny Jesosy tsy matory zany. Ahoana Jesosy nizao, ahoana Jesosy matory zany, tsy misanue zany, tsy monamonay zany ao amin'ny Jesosy. Halleloia. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy monamonaina, tsy routine. Mahita zava-baovao foana, mahafinaritra be. Halleloia. Fa andramoka izao. Andramoka izao. Fa tsara Jehovah.
fa raha miteny fotsiny eto tsy andramanao tsy mety fa andramoka izao tsara ny tompo mety zavatra hafa dia mampatory aho fa rehefa resaka Jesosy tsy matory aho. Halleloja. Fa sao de contraire ianao rehefa Jesosy dia matory ianao fa rehefa zavatra hafa tsy matory ianao. Amidra fo aminao ny tompo. Amen. Mana-masina Kristy ho tompo ao am-ponareo. Halleloja. Fiainana an'io Jesosy io e. Fiainana io Jesosy io. Fa rehefa tsy hoe rehefa tonga any am-pianarana dia efa tsisy Jesosy zay fa miofa. Cinéma zany. Acteur ianao zany. Acteur. Mpilalao film. Any am-pianarana tsisy Jesosy. Tonga dia zao tontolo zao na ny fiakanjo na ny fiteny na ny fihetsika. Dia rehefa tsy any am-pianarana vadika indray mody hafa indray mody Jesosy. Hypocrisie zany. Hypocrisie, fiasaram-belatsy, fisehosehoana ity ivelany. Fa io rehefa ao Jesosy ao anatinao, na any am-pianarana, na any an-tsena, na any an-trano, na any an-jaridaina, na any fivorim-pianakaviana, na iza na iza, mana-masina ny Kristy ho tompo ao am-po ianao. Halleloja. Misy manolotra whisky ianao dia ianao tsy mety amiko intsony ny whisky. Satria efa mana-masina Jesosy eo am-po ianao. Fa raha tsy mana-masina Jesosy am-po ianao, no andray kely fa mamenatra amin'ny zareo. Olona va ny laiko fitisan'Andriamanitra. Raha mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Halleloja. Halleloja. Tianao Jesosy. Mamoa anao Jesosy. Mba adomo kely ray aman-dreny akaikinao io e. Halleloja. Halleloja. Tsara Jesosy ray aman-dreny. Tsara ny tompo. Jehovah ny mpiandry ahy, mampiandry amin'ny ahy maitso izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Miambena. Zay lazaiko antsika miambena. Fa be da be ny fanahy ratsy manelikely leny aminao iny. Anao mety te eny ten'Andriamanitra, anao mety ana sotomin'ilay fanahy fotsiny le fifantohanao. Halleloja. Halleloja. Dia voly tsy faly amin'ny fandrosoanao amin'ny Jesosy. Dia voly tsy faly amin'ny fandrosoanao amin'ny Jesosy. Ary dia voly aho tsy matory. Kristianina matory. Halleloja. Asika hoe mana-masina Kristy ho tompo ao am-ponao. Mana-masina Kristy ho tompo ao am-ponao. Fa tsy rehefa tsy hoe alahady ihany io na sabotsy ihany. Isan'andro Jesosy ao am-ponao. Isan'andro Jesosy ao am-ponao. Miandry foana ahako Jesosy. Maraina ianao tonga tia Jesosy. Atoandro ianao tonga tia Jesosy. Misy zeo manenoneny ve zany? Aiza zay zay? Mba atao moramora kely le zeo azafady tompoko. Zazakely zany a? Tsy olon-dehibe kosa aloha ianao zeo any. Halleloja. Arivo Jesosy tonga soa Jesosy. Tampoka ny fahatokavan'i Jesosy fa hainao efa niomana. Amen. Tampoka ny fahatokavan'i Jesosy fa hainao efa niomana. Halleloja. Zany kely miaraka amin'ny Jesosy raha lasa anabavy. Tsy resaka fotsiny io, tsy teoria fotsiny io fa Jesosy velona ao anatinao. Fa dia ny mbola tsy tonga Jesosy io, manadio fiangonana izy. Misy zavatra homaniny ao, misy zavatra amboariny ao. Satria tsy tiany ianao anatin'ny fahalotona. Ary raha mbola anatin'ny fahalotona ianao dia tsy tonga izy. Satria tiany ho masina ianao hiara-hiakatra aminy. Amen. Amen. Mitarika anahy fanamasina amin'ny zavatra rehetrarehetra resahako eto. Tsy resaka mandeha foana fa apetraka amintsika daholo zany teny rehetrarehetra zany. Halleloja. Jesosy no Andriamanitra. Raha mbola misy postera any amin'ny efitrao any, postera mpihiran'izao tolo zao no eo, ianao nefa ao amin'ny Jesosy, tsisy ilalan'izany so rovito zany dia sora. Tsisy loko ny tranoko dia ino mba ataoko eo? Iza ny indraindrainao, iza ny idolanao, iza ny Andriamanitrao. Halleloja. Esory amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raha mbola misy postera ao an-tranonao ka posterana zava-pisotro mahamamo ongoto zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy ilanan'izany intsony. Halleloja. Ho antsika izay mpivarotra eto amin'ny anaran'i Jesosy, raha kristianina ianao ao amin'ny Jesosy, miorona tsara, tafatoetra tsara ao amin'ny Jesosy, miandry ny fiverenan'i Jesosy, apetraka tsara izay fa tiana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, dia ambara aminao ny fahamarinana. Izay mpivarotra rehetrarehetra eto, na grossista, na épicier, na iza raha ao amin'ny Jesosy ianao tsy mivarotra sigara zany intsony. Tsy mivarotra paraky zany intsony. Mety mandehabe ny paraky, mety mandehabe ny sigara, fa mandehabe makaria amin'ny fahaverezana. Dia ianao fitaovana ampiasain'ny tompo hitondra olona hamonjy fanahy, nefa ianao lasa fitaovana ampiasain'ny devoly amin'ny famarotana an'izany, mety miditra amin'ny vola. Fa apetraka amintsika tsara zany, matombo teny an'izany fanahy. Misy izay eto. Misy mivarotra zava-pisotro mahamamo,
mitondra olona ho any amin'ny fahaverezana. Ianao zany lasa mampisy an'le izy eo amin'olona na palahelo ny foko misy ray mandeha zay na montsy fitoriana zay dia ozy le lehilahy atao mpivavaka izy mitory izy dia sa ozy izy micomprendre ny barman fa nasiany tompo ny barman ny tompo koa tia ny barman dia asainy misy ny bara fa raha ho am' Jesosy ianao tsy raha bara ny activité anao raha vanao amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy manao bara atsony dité sy mofo indray atao ronono chocolat zavatra pratika am'izay zaraiko atsika zany zao misokatra maso raha lasaina bavy misokatra maso fa rehefa ianao manao sitrapony tompo hoe Jesosy faly aminao, Jesosy faly aminao, halleloia. Mety ena ny chiffre d'affaires fa ny tompo mamelona anao foana mety misy zavatra hafa indray asehony avy eo fa raha kristianina aloha tena kristianina zanak'Andriamanitra tsisy gary zantsony amidy, tsisy toko zantsony amidy, tsisy paraky zantsony amidy. Mbola misy tsy voateniko ve zay ary ny kafe ozy nohy tsara ny fanahy ny kafe tsy fahotana akory fa rehefa ohatra anao tsy resy lahatra dia aza mity fa raha mbola misy any kafe fanahy masy nitarika anao fa le tena tonga dia hitanao maso mihitsy hoe sigara, toka, paraky sy ny sisa foano amin'ny anaran'i Jesosy zany foano amin'ny anaran'i Jesosy zany fa za milaza aminao fa ianao rehefa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tompo mianao foana karakaranao foana karakaranao foana halleloia amen amen halleloia mandeha amin'ny fahamasinana mandeha amin'ny fahamarinana zay ny takin'ny tompo zay ny takin'ny tompo misy lehilahy zay na tamin'izany fotoana hotokanana dekonina izy dia nitenenina taminy hoe tsy mety io baranao io fa raha ohatra ianao manao dekonina dia mila isorona le bara za ozy izy aleoko tsy manao dekonina fa aloha manao bara ihany tsy Jesosy tsy na ny ambarako dekonina nresahana aminy fa tsy Jesosy fa ny ambara aminao tsy Jesosy mihitsy masina ianao amin'ny fitondran-tena rehetra fa tsisy koin amin'ny fiainanao hoe iny tena tsy nidiran'i Jesosy fa raha tarafin'i Jesosy ny fiainantsika 24/24 raha tarafin'i Jesosy manahoana ankasitrahany ve toerana lehanao zavatra teneninao zavatra jeren'ny masonao zavatra vakinao namanao zavatra rehetrarehetra ataonao zay nge le fahamasinana zany hoe zavatra teneniko antsika io zao famelabelarana na atao hoe fahamasinana halleloia apetrako tsara zany lalasany abavy ny tanora dia misy manao hoe hip-hop evangelika ianao ve nahita an' Jesosy nanao hip-hop raha teto tany Jesosy zay fotsiny ny apetrako aminao fanontaniana Jesosy tsy miova omaly anio ary mandrakizay hip-hop zany tsy an' Jesosy zany misy miady hevitra amiko nisy nge olona converti rehefa nanao hip-hop fa converti manahoana koa nanolo tena ho an' Jesosy marina ve fa za raha hitory-teny ho an'ny olona tsy zavatra zao tontolo zao no alaiko hitoriako an' Jesosy tsisy Jesosy manao hip-hop zany tsisy Jesosy manao R&B zany tsisy Jesosy manao rap zany ianao ve mahita Jesosy manao rap ahoana paoziny rapper dia ianao hita an' Jesosy hoe iny Jesosy fa manao rap tsia zay tompoko le fahamasinana tsy hoe ny ay io ny talenta anaiko rehefa tonga am' Jesosy raha lasany abavy mialy iny kasiketana rap iny rehefa tonga am' Jesosy raha misavovona be volonao halleloia ny ahy tonga dia tsoroko fa tiako nareo rahalahy arato amin'ny anaran'i Jesosy mba ho maivamaivana halleloia tsara Jesosy tsara ny tompo amen halleloia tsara ny tompo jereo foana le zavatra ataontsika iza ny namoaka an'le izy raha loharano rasy ny voany iny tsy afaka amboarinao misy hoe ty atao loharano tsara ny rap zany avy amin'ny devoly zany tsoroko aminao mihitsy zany rock zany avy amin'ny devoly zany sory natao amin'ny satana rock zany resaka R&B zany resaka volo tektonike zany avy amin'ny devoly zany arato amin'ny anaran'i Jesosy amen
masina ny tompo raha lasaina bavy a, masina ny tompo raha lasaina bavy a. Ary rehefa ho avy Jesosy any amin'ny lanitra mila fahamasinana hita ety ivelany a, fa tsy hoe masina tao am-po fotsiny a, fa niendrika eo taty ivelany ve na masina an Jesosy. Halleloja. Fa rehefa tsy avy amin'ny tompo tsy ho ampiasaiko, rehefa tsy avy amin'ny tompo tsy ho ampiasaiko intsony. Misy olona nanolotenao am Jesosy hoe mampalahelo ange raha lasaina bavy zany zavatra misy zany. Ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Roka tsy avy amin'ny Jesosy. Nanolotena ho an Jesosy izy dia lazaindray hoe Joni an Jesosy hono izy. Mampalahelo ange zany. Tsy hoe mandrabiraby na ina fa tsy fahalalana ne zany. Tsisy Joni an Jesosy zany. Ianao rehefa am Jesosy dia olom-baovao, tsy akatahaka an'izao tontolo izao intsony ianao. Halleloja. Tsy makatahaka an'izao tontolo izao intsony ianao. Modely hafa, rasy hafa, rasy hafa. Ahora le hoe karazany hafa mihitsy reto. Halleloja. Mety hoe mafimafy le teny a, fa ozy ten'Andriamanitra hoe mahatsara antsika izay, mahatsara antsika izay. Mba ny olona rehefa operena tsy maintsy toranina. Faravakely ny anestesie locale, raha teny ilaina dia anestesie générale. Dia rehefa operena ny olona tsy maintsy misy bistouri, misy bétadine, misy paradra, misy tsy haiko ibex sisy. Ampiasaina daholo ty fanafody sy ny sira rehetrarehetra ty, fa inona ny tanjon'iny? Ho salama le olona. Halleloja. Tenin'Andriamanitra maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Azonao ve zany? Raha mahatsiaro anao fa voatsinjotsindrona zao misaotra an Jesosy, raha mahatsiaro anao fa voarasarasa zao, tena niasa le sabatra zany. Miasa ke zany le sabatra. Hoe tena voaka etanao miapanapana mihitsy, aiza moa le fivoahana teo, tsy hitako tso. Efa niasa Jesosy zay. Halleloja. Niasa Jesosy zay. Dao tsika hitehaka ho an'ny tompo, dao tsika hitehaka ho an'ny tompo, miasa ny tompo. Halleloja. Halleloja. Tsara i Jesosy io raha lasaina bavy. Tiako i Jesosy io. Tsy haiko ianao na tia azy, fa tiako i Jesosy io. Tiako i Jesosy io. Mampiasa fomba rehetra io. Maka milamina io, indraindray koa io maka mahery. Indraindray maka tsy taitra, fa indraindray koa io maka mahery. Fa tiantsika io Jesosy io. Tiantsika io Jesosy io. Tiantsika io Jesosy io. Ary manova sy manamboatra io. Mba inona le lazainy any Petera? Firenena masina, fanjakam-pisorona, taranaka voafidy, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilaza ny atsara n'ilay niaso anareo, hiala ho amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Halleloja. Zay nge lazaina bavy le miracle. Zay le miracle manana an Jesosy. Miova, miova, miova. Halleloja. Iza ny olona miova? Aiza ny olona miova? Aiza ny olona te hiova? Aiza ny filazantsara mahery vaika mampiova ny olona? Io tsy resaka hoe zay tean'olo tena an Jesosy dia mitsangana dia ataovy ty vavaka ty. Tsia. Vita le vavaka avy eo mbola ny ataony ihany ny ataony rapitso. Satria asainao mamerina vavaka fotsiny izy, asainao mitsangana fotsiny izy. Fa io tsy resaka asaina mitsangana asay mamerina vavaka, fa tena ianao tafahoana am Jesosy hoe babinao a Jesosy ka resinao a. Tena potika aminao a Jesosy a. Rava misy aminao a. Halleloja. Halleloja. Zany nge io hoe tena prezentena aminao Jesosy fotsiny. Rehefa prezentena aminao Jesosy, tsy zavatra koatran'izay. Mamela heloka, manasitrana, manafaka, mamonjy, manome fiainana. Halleloja. Manamasina an Jesosy ho tompo ao am-ponao. Mampalahelo tamin'ny herinandro, tamin'ny herin'ny androany, misy miantso anahako. Dia ozy izy hoe tenina misaotra ny tompo, izy andre miteninao reny. Izy avany avaratra avany izy niantso amin'ireny hoe atsaro ny kilalaonareo reny. Tena ozy aho hoe vonjery an'ilay toriteny dia ozy aho hoe tena tsy mitsitsitsy teo izy fa mamango. Fa zao ny aho ozy izy mba tena antaniko anao. Zaho izy efa converti. Zaho fa nanolo tena ho an Jesosy. Zao vitako daholo miala fahotana rehetrarehetra. Le fijangajangana ozy tsy mety afaka. Dia ozy aho hoe tena tsopo ianao ah. Ary tsy nanafiny ianao fa nitsoronao amin'izao fotoana resahantsika izao. Tompo tsy manameloko anao, fataro ny fahamarinana. Fa rehefa amin'i Jesosy ianao afaka daholo izay fahotana rehetra. Fa tsy ianao no manao an'io, fa ny tompo ao anatinao no miasa. Zay koa io raha lasaina bavy a.
ny tompo ao anatinao. Ianao raha voaforsenanao zavatra avy ety ivelany hoe zany no misitona anao sy miteny aminao, tsy mety mihitsy io. Fa raha Jesosy ny miditra ao anatinao, tsy mila miteny aminao akory aho dia miova ianao. Tsy mila miteny aminao akory ahako. Tsy mila mamoaka lista tsika. Hoe avoay ary le lista azo atao, tsy azo atao apetsaka esy amin'ny fitaratra rehetra hoe tsisy zany io. Jesosy ao anatinao, mipetraka ao anatinao. Tafahoana fotsiny tsika eny an-dalana, miaraka tsika eny anaty taxi be sy ny sisa, tonga dia faly be ohatra mitovy le fironana, mitovy le fietreretana, mitovy le fijery, satria mitovy le ao anaty Jesosy Kristy. Halleloja. Mitovy le ao anaty Jesosy Kristy. Fa raha ny zanaka ny manafaka, ho afaka tokoa nareo. Amen. Za miteny aminao fa na iza voagejany fahotana, fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy zany, tsisy effort, tsisy ezaka, satria nahoana miracle, misy opération atao fotsiny dia tsisy ninona ataonao. Halleloja. Sanatria raisiko fotsiny ohatra, marary tenda le olona mibotsina misy goatatra, anafahana n'iny tsy izy ny anena tentany hoe henako ty tsy botsina, fa reraka izy raha izy foana manena an'iny. Fa ny atao amin'iny miditra bloc mihitsy dia mandidy le mpanao opération dia mientaka iny botsina amin'ny tendany iny, voaka avy eo izy tsy forsena ntsony izy manena tenda. Azonao ve sary tiana voaka amin'izany hoe raha ota malaky mahazo anao, ota mamotika anao sy mandreraka anao, midira fotsiny ao amin'i Jesosy anaovana opération. Reraka Jesosy hoe tena aoka zay Jesosy fa atsipoko ny gant tsy vitako tsony tia, dia mitehaka Jesosy hoe zay eniny andrasako hatramin'izay ianao nge tsy mahavita an'io fa za mahavita an'io amin'ny plasinao zany io raha lasaina bavy. Raha tsika mola miezaka hoe za mahavita, tsy ankasitrahan'ny tompo zany. Fa rehefa ianao ny tena tonga dia mipotsatroka mihitsy hoe Jesosy amiaika tsy vity ty, dia tonga Jesosy. Amen na rahalatantely. Tonga Jesosy afan'io, na rongony io, na sigary io, na paraky io, na jejojejony io, na fijangajangany io, ninonninona io, rehefa miditra ao aminao le mpanjaka amin'ny mpanjaka, le tompony tompo, le izy hatrizay ary mandrakizay, le je suis Jesosy Kristy miditra ao anatinao, potika ny fahotana. Halleloja. Halleloja. Tianao ve Jesosy? Tianao ve Jesosy? Mino ve anao fa manafaka anao Jesosy? Mino ve anao fa mamonjy anao Jesosy? Mahatsara anao ve ny teny? Halleloja. Amen. Iza ny mbola manana olana amin'izao fotoana amin'ny resaka fahazaran-dratsy sy fomba tsy ankasitrahan'ny tompo? Iza ny mbola manana ota malaky mahazo amin'izao fotoana? Iza ny te hamoy fahotana amin'izao fotoana? Fa ny zavatra nisy tao amin'ny asan'ny apôstôly tao dia izao rehefa nitory teny Paoly, eo ampitoriana teny Paoly, avy avany fotsiny mpanao mazia ateriny eo amin'ny boky ny mazia. Boky mazia efa taoko hoe efa amina million apetraka eo amin'ny Paoly fotsiny hoe tsy mila an'io mazia intsony zay. Jesosy ka ny tena izy. Apetraka ny sikidy, apetraka ny zao zay manafina fahotany sy ambinina, zay mitsotraka mafoy azany, mahazo famindrapo, mahazo famelan-keloka. Halleloja. Androany Jesosy miantso anao. Averiko ihany. Androany Jesosy miantso anao. Tsy avy antso ny marina Jesosy, fa ino? Miantso mpanota mba hibebaka. Raha efa ao amin'i Jesosy ianao, marina, masina ao amin'i Jesosy, fa hitanao hoe mbola nisy zavatra, mbola mila ny elana indray, mbola miantso anao koa Jesosy androany. Halleloja. Mandra-pahatonga Jesosy eny amin'ny roalana hoe misy zavatra hintsana foana azontsika le izy. Zay nge tsy tsara zay nge tsy parfait, zay nge tsy tena hoe mendrika be, sanatria zany tsy zany mihitsy, fa tsy lalàna ntsony le fahotana. Fa misy zavatra fotsiny atorony tompo tsikelikely, azao indray ty, zao indray ty, miala tsikelikely, masina ao amin'i Jesosy. Halleloja. Halleloja. Androany Jesosy eto, androany ny fanahy masina eto, androany ny anjely marobe manodidididina eo efa mibloqué ny asan'ny maizina rehetra. Amen. Efa mibloqué ny asan'ny maizina rehetra, fa misy oafahan'i Jesosy eto androany, misy libéreny Jesosy eto androany, misy délivreny Jesosy eto androany, misy oafahany Jesosy eto androany, misy anaovany Jesosy opération eto androany. Halleloja. Halleloja. Tsapanao zany miracle zany. Miracle tsy resaka vola be, miracle tsy resaka fananana be, fa inona ny soa azon'ny olona raha ho azo zao tontolo zao kanefa very ny aina, fa miracle mahay mamela heloka.
Halleloia. Mirakla mahay mamindra fo, mirakla mahay mitina dia izay tsy tia azy ary. Halleloia. Mirakla tena hoe zay tahotra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy miala. Halleloia. Zay palpitation ao anatinao rehefa tonga ao aminao Jesosy miala. Halleloia. Zay fangovitana rehetra ao anatinao rehefa tonga ao anatinao Jesosy, ninninona mitranga Jesosy, na ny lanitra homaga Jesosy, na homaroka mangina Jesosy, ho feno fifaliana Jesosy. Halleloia. Ny fotoana dia andalo Jesosy, ka tsisy ampimalo Jesosy raha miorina ao ampoky ilay fitiavanao Jesosy. Halleloia. Ampioreno ao amponao ny fitiavan Jesosy, ampioreno ao amponao ny fitiavan Jesosy. Tena mandondony Jesosy androany, tena mikitika anao ny fanahy masina androany, tena hoe miasa ny fanahy masina eto, ny anjely maro eto mikitika ary manozongozona mihitsy. Ampioreno ao amponao ny fitiavan Jesosy, ampioreno ao amponao ny fitiavan Jesosy. Fa androany Jesosy mandray anao, androany Jesosy mandray anao. Halleloia. Natanana maloto raisin Jesosy, fo ratsy raisin Jesosy, maso ratsy fijery raisin Jesosy, tonga Jesosy amonjy. Halleloia. Ankehitriny ny andro famonjena, ankehitriny ny andro fanavotana. Aza menatra ianao, aza mijery zay akaikinao, aza mijery hoe fa teto foana dia menatra raha hitsangana indray. Tsia, raha mila mitsangana ianao satria hamoy fahotana, raha mila mitsangana ianao satria misy faranjaradratsy tianao ielana ary tononao amin'ny anaran'i Jesosy, ielanao mitsangana iny am-pitoeranena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manafaka anao Jesosy. Halleloia. Manafaka anao Jesosy. Tsotra fotsiny. Halleloia. Dia rainy ianao Jesosy, dia rainy ianao Jesosy. Ianao mahita Jesosy ny fahatsoram-pon'ny olona, ianao mahita ny fanekeny ianao Jesosy. Amin'izao fotoana izao Jesosy miasa, tsy mametra tanana aminao tsy makeny aminao fa efa eo ny fanahy masina miasa, efa eo ny anjely miasa, efa eo ny fanahy masina mikitika anao. Ianao zay matahotra, apokan Jesosy zany fatahorana zany, tsisy tsony. Ianao zay mangovotra, ianao zay mangorohoro, ianao zay manany amin'ny ampitso, efa alamin Jesosy zany. Halleloia. 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 Ianao zay milaza fa kely ery, tsy mahavita manao sitrapon'Andriamanitra, iny Jesosy, io izy Jesosy, raiso izy Jesosy, raiso izy Jesosy. Tena ho anao natongavan Jesosy. Ianao miteny kely ery io, ianao miteny tsy mahavita io, ianao miteny tsy afaka io, indro mpanafaka anao. Raiso ny fanafana anao amin'izao fotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. 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 Manafaka anao Jesosy, manafaka anao Jesosy. Halleloia. Dia raina ny tompo, dia raina ny tompo. Halleloia. Ny afo fanahy eto androany, tsy resaka fotsiny zao, tsy amboamboarina zao, fa eto ny fanahy masina, eto Jesosy Kristy tompo. Halleloia. Eto ny anjely efa mamaha zay gadra aminao, zay gadra eo amin'ny soroka ao, zay gadra eo amin'ny kibonao, zay gadra eo amin'ny masonao, zay fatotra eo amin'ny tananao, manapaka an'izany ny tompo. Halleloia. 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 Manapaka an'izany ny tompo androany. Halleloia. Zay ratraponao, indro lay tena dokotera ny dokotera, indro lay dokotera ny dokotera, lay malefaka indrindra, lay malemy fanahy tsy miavona am-po. Kasia ny fonao zao fotoana, kasia ny fonao maratra, ny fonao malahelo, ny fonao kivy, ny fonao mamoy fo. Halleloia. Teny aminao Jesosy fa tsy vita treo ny aminao, teny aminao Jesosy fa tsy vita treo ny aminao, fa manana zavatra tsara ho anao Jesosy, manana zavatra tsara aminao Jesosy. Fa mandrodana izy aloha zay tsy avy aminy, mandrava izy aloha zay tsy avy aminy, mba hanorena ny zavatra tsara ho anao, hanorena ny zavatra tsara ho anao. Halleloia. Oh Jésus. Halleloia. 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 Ianao zay menamenatra androany, isorin Jesosy zany enatra zany, enatra tsy samitory, enatra tsy sa mandaha zay fahotana androany Jesosy. Halleloia. Ny fanahy masina manome hero anao, andavanao zay rehetrarehetra fahotana. Halleloia. Halleloia. Sotra tompo, sotra dado, sotra ny afanatrehanao fanahy masina, sotra Jesosy fa miantso ny olona ianao androany, miantso ny olombonjeny ianao, maro be izy reto Jesosy. Halleloia. Anao reo Jesosy, mbola misokatra ny tanan'i Jesosy mandray anao ranabavy, mbola misokatra ny tanan'i Jesosy mandray anao, manampitamby anao, malafosafo anao, manome hero anao, mamelobelona anao. Halleloia. Ampo anao Jesosy.
na iza mandao anao, na iza mandahanao, na iza miodina aminao, ampy anao Jesosy, ampy anao Jesosy. Oh, teneno mihitsy ampy ahy anao Jesosy, ampy ahy anao Jesosy. Halleluia, halleluia, halleluia. Amin'izao fotoana izao tena misy hery milatsaka ao aminao. Amin'izao fotoana izao ny afo fanahy milatsaka ao aminao, manao opération amin'izay tiana opérenao anatinao ao. Halleluia. Ny amafisa-po amboariny zany, ny amafisa-katoka ovainy zany. Halleluia. Ny fahazaran-dratsy tapahany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra dado, misaotra dado, misaotra dado. Halleluia. Misaotra tompo. Halleluia, halleluia, halleluia. Ny tsy fahaizana manao sitrapon'Andriamanitra rehetra androany Jesosy miditra ao aminao, ary izy miasa fahanao manao sitrapony. Halleluia, halleluia. Aza mitebiteby ianao, aza manahy ianao, aza matahotra any amin'ny ampitso ianao, fa zay voalaza amasiny Jesosy ho tompo ao am-ponao, amasiny Jesosy ho tompo ao am-ponao. Halleluia, halleluia. Faly aminao Jesosy, faly aminao Jesosy, mandray anao Jesosy, ary tazominy hatramin'ny farany ianao. Tapitra ny fangejany ratsy ianao manomboka androany, tapitra ny fangejany nofo anao manomboka androany, tapitra ny fangejany fanahy ratsy androany. Halleluia, amin'ny anaran'i Jesosy. Avotsitrao izy, amela azy ianao fanahy ratsy rehetra. Fanahy ny fahafatesana miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy, fanahy ny fahafatesana miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy, fanahy ny fahatezerana miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy, fanahy ny fahasiahana miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manapaka an'izany Jesosy androany, manapaka an'izany Jesosy androany. Fanahy ny fimonomonomana, fanahy ny fahasiahana, fanahy ny fahatezerana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy miala ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mahery avy any Nazareta Yehoshua Amasia miala amin'ny anaran'i Jesosy zany androany, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, halleluia. Fanahy fijejojejona amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka ianao, mivoaka ianao, mivoaka ianao. Fanahy fijejojejona, fanahy fijejojejona miala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery zany. Halleluia, 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 halleluia. Jesosy manasitrana anao ihany koa izay tsy salama. Jesosy manasitrana ny ao am-ponao, Jesosy manasitrana ny ao an-damosinao, Jesosy manasitrana ny ao am-kibonao, Jesosy manasitrana ny ao amin'ny tendanao, Jesosy manasitrana ny ao amin'ny atokao, Jesosy manasitrana ny ao amin'ny lohanao ao, ny amin'ny tongotrao, ny amin'ny ranjonao, zay tananao, ny fonao, ao amin'ny avokavoka, sepitsepitra. Manala an'izany Jesosy androany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany fahaseporana zany. Le ratsy ny manepotra anao, le ratsy ny manepotra anao, isorany tompo aminao zany fahaseporana zany. Halleluia, halleluia. Misaotra Jesosy malalany amin'ireto olona nanaiky ianao reto, vonona hiala amin'ny fahotana, vonona andao ny fahotana rehetra, ary manaiky ny fanjakanao androany. Tsy ny heriny Jesosy fa ny herinao, ny fanahinao Jesosy fa tsy ny fanahiny. Misy ny fanapa-kevitra raisy ny manomboka androany, misy ny toerana tsy ho alehany intsony manomboka androany, misy ny fomba tsy ho atao intsony manomboka androany, misy ny zavatra ho laviny manomboka androany. Ny afo ny fanahy, ny afo ny fanahy, ny afo ny fanahy mitarika anao, andavanao an'izany, anarinao an'izany, anarinao an'izany, amelanao an'izany. Halleluia. Misy toerana tsy alehanao intsony, misy zavatra tsy ho jerenao intsony, misy teny tsy ho tenenao intsony. Tapitra ny fangezan'le ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Misaotra dado, mipetrako aminao izy reto, na iza reto mitsangany reto Jesosy io. Ianao mahita azy isan'andro, isan'andro, amin'izay alehany, amin'izay ataony, arovy amin'ny ratsy rehetra Jesosy. Jesosy eo ny tana maherinao hiazona azy, ny fanahinao hitoetra ao aminy, ambomba azy, ary esehonao aminy Jesosy fa manafaka ianao, mamonjy ianao, mame fiainana ianao, ary feno fifalinana eo am-pony ho ianao. Misaotra dado. Halleluia, halleluia, halleluia. Misaotra dado, misaotra dado. Tehirizo hatramin'ny farany Jesosy, tehirizo hatramin'ny farany Jesosy. Masina eo anatray ianao. Halleluia. Andalo fitsapany ianao, andalo ady ianao, andalo sedra maro ianao, amaky ny afo ianao, andalo fanenjehana ianao. F'izao eo Jesosy, eo Jesosy, tsy manary ianao, mitazona anao io, mamelombelona anao io, ampo anao ny fahasoavany. Fa ny fahasoavany ny afahanao mamaky an'izany ady zany, ny fahasoavany ny afahanao mijoro ao anatin'ny fanenjehana, ny fahasoavany ny afahanao mijoro ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny fankalan'ny olona, ao anatin'ny fisedrana maro. Tsisy marobaka anao am-pelantanany.
ampy anao ny fahasoavany, ampy anao ny fahasoavany, mirotsaka aminao zany androany. Mandraraka menaka indray ny tompo zao ampanahy. Anjelo maro efa mitondra, mahita zay fo misokatra, mahita zay fo misokatra, mahita zay fotorotoro sy mangoragoraka, mahita zay rehetra vonona rehetra, mandrosaka ny fanahy indray ny tompo androany. Raiso zany fanahy zany anao eny toerana eny. Halleloja. Indro ny tanan'ny tompo anao am'izao fotoana zao. Halleloja. Raiso zany fanahy zany, manositra anao, manositra anao. Halleloja. Tsy hamaly ratsy ny ratsy ianao fa hamaly soa ny ratsy. Raiso ny osy ny fanahy masina, raiso ny afo ny fanahy anao indray. Halleloja. Halleloja. Mitobaka tsisy fety zany amin'ny anaran'i Jesosy, miraraka tsisy fety zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso zany afo fanahy zany. Halleloja. Indro ny tanan'ny tompo mikasika anao. Halleloja. Halleloja. Feno hery ianao, anao sitrapon'Andriamanitra. Sotra dada malalo, sotra dada malalo, sotra fanamasono. Halleloja. Fidiany Jesosy ianao, nofidiany Jesosy ianao miaraka aminy. Fidiany Jesosy ianao vavolombelona ny eto an-tany. Fidiany Jesosy ianao mandra-piavina ianao dia fanasina sy fahazavana. Sotra dado. Halleloja. Hosanna, Hosanna all'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Tsangana Jesosy. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Tsara zany Jesosy zany tompoko. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty igny no mampandresy anao e. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no mampijoro anao hatramin'ny farany. Halleluja. Fiangonan'i Jesosy ianao, ary izy hoe na ny vavady ny fiainana tsy tara tsy haresy anao. Halleluja. Fiainana be dia be nomeny Jesosy ianao. Velon'i Jesosy dia raha izy ankala zao izy. Afaka hitsangana ve tsika hidera azy amin'izany izy zany. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et avertika ihany. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Halleluja. Jesosy miteny eny amin'ny Jaona toko faina ambin'ny folo na dimy fahatelo amby telopolo hoe eto amin'izao tontolo zao, eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa matoki, matoki. Izy, izaho izy, je suis, zana resy zao tontolo zao. Ao aminy ianao no mahazo ny fandresena. No voalazany Paoly any amin'ny Titosy any amin'ny Timoty any hoe amin'ny fahoriana lehibe ny idirana fanjakan'Andriamanitra, ary zay te ho velona araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy ho enjehana. Miomany ianao fa ny afo fanao anatinao. Ho avy ny fanenjehana, ary eo mafy zany, ho avy ny fitsapana, ho avy ny fisedrana. Za miteny aminao fa Jesosy tsy manary anao. Za miteny aminao fa ny afo ny fanao aminao. Za miteny aminao fa Jesosy ilay herin'ny fitsanganan'i Jesosy, ilay fanananakana an'i Jesosy tamatinao anatinao, tsy ho ravy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho ravy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho faty ianao amin'ny anaran'i Jesosy, fa ilaza ny voninahitry Jesosy. Halleluja. Dia raina ny tompo. Halleluja. 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 Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise, que l'aveugle je peux voir, c'est ce que Dieu a fait en moi, c'est ce que Dieu a fait. Que le faible
disent je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. C'est ce que Dieu a fait à moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia. Oh Dieu. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Halleluja, halleluja. Sotran Jesosy tsika. Afaka ianao amin'i Jesosy. Sitrana ianao amin'i Jesosy. Velona ianao amin'i Jesosy. Miaina ianao amin'i Jesosy. Jesosy manamasina anao. Jesosy ny fahamasinanao. Jesosy ny manao ny zavatra rehetra ao anao. Ianao mitoetra ao amin'ny fitsarana. Halleluja. Ianao mitoetra ao amin'ny fitsarana. Halleluja, 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 halleluja. Sotra Dada. Sotra Jesosy. Sotra Tompo.